ahoana marina, mila miova-mpitondra i Madagasikara. Maro no manomboka velom-panontaniana ankehitriny, fa inona marina no tena mahazo ny ao andapa-ao? Misy mampijabaka sa inona no tena antony mahatonga ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny matetika mandray fanapahan-kevitra hita ho tsy voalanjalanja, na koa mamoaka fanehoan-kevitra sy fanambarana mampihevitra azy tampoka, avy eo mamatotra azy any aoriana? Toa mahita zavatra hafahafa tenenina foana ilay filoham-pirenena. Ny taom-baovao tsy mbola voadinika ve ny kabary sa ahoana? Tamin'ilay taom-baovao malagasy nankalazaina fararano iny ohatra, dia namoaka fanambarana sy fiarabana tamin'ny tambazotra serasera ny filoham-pirenena. Nofafana izany avy eo, rehefa voakina hoe io izany no daty, efa ekena amin'ireo karazana daty misa 3 mbola mampiady hevitra. Izay no zavatra nitranga tamin'ny fotoana iny. Ho an'ny fanorenana sekoly, ny 8 meteo, dia nolazaina fa 1,500 monja no isan'ny sekoly naory ny mpitondra teo alohany, ary izy no navita sekoly miisa 700 tao anatin'ny 3 taona nitondrany. Niteraka resabe sy ady hevitra tao anatin'ny tambajotra serasera moa iny fanehoan-kevitra iny, ka samy namoaka ny tarehimarika nananana ny mpanohana ireo filoham-pirenena rehetra teo aloha. Ny any Amiraly Didier Ratsiraka kosa no efa nilaza fony fahavelony fa sekoly fanabeazana fototra na ny EPP miisa 1,000 no naoriny nanerina ny Madagasikara nandritra ny Repoblika faharoa. Saingy ninena natao hoy izy, izany anadinona ny zavabitany. Teboka fahatelo, ampindrambola any Komoro. Talohany hoe ampindrambola ny Komoro, ny diaspora komoriana nefa fantany ve hoe mampody $1 miliara any Komoro? Ny diaspora malagasy ve nahavita toy izany? Na ny famatsimbola azo Madagasikara isan-taona aza tsy mahatratra izany. Mbola tsarona ihany koa ny resaka nataony filohan'ny Repoblika any Rajoelina tany Tolagnaro ny taona 2024 nanao hoe tsy hanao politika intsony aho raha tsy vita ny lalam-pirenena fa 12. Nisy ny karazana fitsiriana natao tany, fa avy eo nangina. Ny vondrona Europeana no nilaza fa hoe tena efa mandinika an'io mihitsy izahay. Tsy misy ny daty mazava izay resaka fanombohany asa amin'izao taona 2024 izao, fa tenenina fotsiny ve ilay izy aloha, dia izay vao mikoropaka sy mitady tetika. Iza no tsy nahalala ny resaka hoe digitalisation, andaminana ny fizarana vatsim-pianarana eny amin'ny université sy anatsarana ny fomba fiasa eny anivon'ny fokontany. Efa mba milamina ve ireo? Ny tanamasoandro, teleferika, rovan'Antananarivo andray mpitsidika, aiza daholo izany? Helikoptera itsirika sy anenjika dahalo, asa hoe tanteraka amin'ny firisan-jato? Ny fahitana azy dia marobe ny andrakandrana atao amin'ny fitantanana ny firenena, ka tsy tokony atao mahagaga raha tsy de misy vokatra tsara azo tsapahitanana. Misy mampitsapaka ve ingafloha sa tena tsy mahay politike? De mbola mitoy ihany izany izy ty rehefa jarena ny fanomezana fanazavana isan-karazany avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny heveriny maro ho teny ny safilitra navoky ny serasera n'izao fitondrany izao. Tena nivon'ireo ainao manjery sy ny tambajotra isan-karazany mbola hitoy, ary vao malindray mihitsy no niseho izany. Ny fiheverana trany fa izao fitondrany izao no any nanomboka io asa io. Heverina ho nampandrosony rehetra io, na io fotodrafitrasa mitoy rehetra io. No azavaina indrainy koa iny ny makasika ny resaka sekoly 1,500 isa. Asa izay azo lazaina azy hoe ny solovaika, ny akalana ve ny ministry ny fanabeazana, raha nandray an-tanana ny fiarovana ny filoham-pirenena tao anatin'izy iny, sa tena nanao sorona ny tenany mihitsy. Hevery no afaka andraisen-dahatra ny mpanara-baovao, dia tsy nisy saniaro sy nitondra fanazavana makasika iny vaovao nivoaka eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, kanefa tarehimarika diso iny ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny pomba azy.
Efa nisy ny mpanao politika sy ny mpisaitra maro ihany koa namantana ny resaka tamin'ny alalan'ny filazana hoe misy ny atao hoe fitohizana na ny continuité de l'État. Fanetrehan-tena ihany koa ny milaza hoe ny tohizanay ny vitany teo aloha fa tsy fahotana mahafaty na mampetry voninahitra akory. Mety hitsarany hafanao azy izany aoriana kely ao hoe tena olon'ny fihavanana sy feny fanajana ireo nandimbiasa ny toerana ity fitondrana ankehitriny ity, fa tsy mba nanao tsinotsinona ny vitany hafa indrisy anefa fa ny mifanohitra amin'izany rehetra izany aloha hatreto no hita. Ary na ny mpanara-baovao aza manana fanontaniana miaro sariteny sy vazivazy zaritenany mihitsy hoe ity fitondrana ity irery izany no nanao zavatra teto amin'ity firenena ity tato anatin'ny 80 taona fangazana ny teto nalohany akarana teo amin'ny fitondrana. Raha olom-pirenena mandinika tsara manolona ny zavatra izay mahazo azy ankehitriny io aloha, ny rano tsy misy, fambolena sy ny fiompiana tsy misy miraharaha, ny jiro delestazy isan'andro, ny fandriam-pahalemana tsy misy, ny vidim-piainana zary iram-pirenena ny fiakarana, tsy misy iverina sy tsy ametraka fitokisana amin'ny olona toy izany intsony. Fa raha izao fiainanao izao moa no mitohy ao anatin'ny 5 taona, aiza no hiafaratsika? Mila miovam-pitondra tena mahavita azy anefa ny malagasy raha te hiala amin'izao fahoriana izao. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?